manambahiny sampany fampahalalam-baovao amin'ity an'ity tsy zany fa ry zareo avy amin'ny MPTC miaraka amiketo amin'ity an'ity ry Antsora Kotovolona tompon'andraikitra anivony zany sekoly fampianarana teny pirenena vahiny zany miarabanao. Faly miaraba mendrika dia faly miarabantsika rehetra ny atokantrano. Vahiny faharoa kosa misy ny Alex Ramiandrosoa mpampianatra eo anivony MPTC miarabanao ihany keo tompoko. Miarabanao mendrika ary miarabantsika tsakanavaka tompoko. Eny ary anomboantsika azy aloha ngamba mety misy na dia hoe fa matetika miakatra eto amin'ny plateau ihany azy nareo tsara patsahivitsika hoe iza tokoa moa ny MPTC izay hoentinareo androany. Eny tompoko teny voalohany dia mbola faly izay manolotra ny arahaba ho antsika manaraka n'izao fandarana izao izay avy eo amin'ny MPTC na Madagascar Professional Training Center. Tsy izy efa mahalala fa mampatsiahy anareo izay fa ny siège ny MPTC dia ao Andranomena, ny annexe dia ao Andrano-Bevava. MPTC dia toevana fanabeazana matianina manome fampianarana feno amin'ny teny vahiny maro karazana ao anatin'izany ny teny frantsay, ny teny anglisy, ny teny sinoa mandarin ary tsy adino ny teny malagasy ho an'ny teratany vahiny. Mampianatra informatika amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy ihany koa izahay. Misy ihany koa ny atao hoe MPTC College na Université MPTC izay iarahanay mifanohana sy miara-miasa tanteraka amin'ny NCC Education avy amin'ny United Kingdom na Royaume-Uni izahay. Eny ary rehefa miandry ihany ny atokantrano iny ary no vaovao hoentinareo amin'ny jero amin'ity alina ity asa itsana atao amin'ny Alex ihany. Makasitraka tompoko ny antony atongavanay androany hariva dia izara vaovao ho antsika mpijery tsy izay izany fa indrindra ho antsika mpianatra. Mbola tsy mitsahatra mampatsiahy izahay fa mbola misokatra ny fandraisana dossier ho an'ny MPTC College na Université MPTC izay fianarana hiatrehanao mandritry ny 2 na 3 taona izay ahazonao diplôme associate degree na bachelor degree. Mbola tiany marihana tompoko fa fampianarana amin'ny teny anglisy vanovay no misy ao ka fampianarana programme britannique ny lahara-pamiana izay atolotray ao. Ny filière misy moa dia computing with business management na gestion des affaires sy informatique. Ny concours fidivana tompoko amin'ireo filière ireo dia amin'izao 9, 17, 18, 19 ary 20 ny volana Desembre ho avy izao. Tena tombo lehibe ho antsika mpianatra eto Madagascar no mahazo diplôma britannika izany. Passeport iray ahafahanao mandeha lavitra amin'ny sehatra rehetra iraisam-pirenena satria diplôme reconnu international no azonao. Marihana ihany koa tompoko fa avateanao transfert amin'ny université anglophone ianao. Le mpianatra zany ohatra navita hoe première année tato amin'ny MPTC dia tsy misy olana mihitsy tompoko ny transfert de crédit makany amin'ny université partenaire mihoatra ny 70 université maneran-tany izay manome antoka ny tohiny fianarana amin'ny firenena amin'ny teny anglisy tompoko. Mahakasika le fianarana teny vahiny indray hatramin'ny rovinina no andraisanareo mpianatra ihany koa ho an'izay tenantsika. Tiana ihany koa no mampatsiahy androany fa ho anareo liana maniry hianatra teny vahiny dia mbola misokatra ny fandraisana ny mpianatra rehetra hatramin'ny 20 Desembre 2024 ho avy izao. Io daty io no farany fandraisana mpianatra vaovao ko aza tara. Ny fidirana moa dia amin'ny 7 janvier 2025. Marihana fa izahay moa dia mampianatra teny anglisy, frantsay, sinoa, malagasy, informatique izay azahoana certificat créé par l'État malagasy international ihany koa. Efa maro ny tafita ko aza tara intsony fa tena ilaina amin'izao vanim-potoana izao ny fifehezana ny teny vahiny sy ny informatique. Maromaro ihany ny sekoly na ny toeram-piofanana mampianatra teny vahiny inona zany tena mampiavaka ny MPTC ao anatin'izay? Ie, ny tena mampiavaka ny MPTC moa zany dia MPTC dia toerana piofanana créé par l'État sy agréé international, université internationale anglophone ihany koa ny MPTC. Ny programme fampianarana dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Voaramaso tsara daholo ny mpianatra satria 10 isan-dakilasy ihany farafahabetsany. Sekoly voalohany eto Madagascar manome fampianarana 100 isan-jato amin'ny teny anglisy izay azahoana ny bac+2 na associate degree par l'État malagasy sy diplôme international britannique. Centre voalohany eto Madagascar koa Pearson View mampanao ny examen internationaux maro be toy ny
plus en test of English, PT académique, PT core, PT UKVA, izay mandray mpiadina maro indroa isan-kerinandro dia ny talata sy ny alakamisy. MPTC dia université voalohany araka ny teny namako teo, université voalohany eto Madagasikara accrédité ny ANSISI Education izay anao ny International Foundation Programme na bac britannique, programme universitaire izay azahoana diplôme britannique toy ny bac +2 licence na master. Ao anatin'izay ihany koa manahoana ny toerana hitananareo aiza ny larana findaina ny mety hafana mifampiresaka aminareo ihany koa Riantso? Ie, eto Mpamaranana moa zany dia hofitiniko kely ny antondianay teto ho antsika mpianatra izay maniry izay efa manana baka moa zany dia efa misokatra ny fisoratananarana ho an'ny ireo mpianatra izay te hiditra amin'ny MPTC University izay amin'ny teny anglisy ranoray izy io ny fampianarana moa dia ny mpianatra rehetra dia mila manana ny niveau d'anglais B2 farafahakeliny. Ny diplôma moa dia ny associate degree na ny bac +2 na ny bachelor degree na ny bac +3. Ny filière dia ny computing with business management na ny business. Ny saram-pianarana moa dia mirary tokoa amin'ny maha international anazy dia ny fidirana anoizako azy ny fidirana ho an'ny cours de langue ho an'ny 3 volana manaraka dia amin'ny 7 janvier 2025 dia efa misokatra ny inscription sy ny réinscription dia efa misy tolotra manokana koa an'izay manao inscription alohan'ny fin décembre 2024. Moa zany le toerana hitananay? Oui, toerana hitananay dia MPTC Andranomena eo akaiky ny terminus 694 sy MPTC Andranomevava eo akaiky ny arrêt bus Andranomevava ihany koa. Ny laharana tarobia azahoananay dia ny 034 21 410 88 ho an'ny MPTC Andranomena, 033 33 410 88 ho an'ny MPTC Andranomevava. Iny andra-maranantsika azy ny fanentanana Alexa ho an'ny Mankasitraka tompoko. 亲爱的每一位学生、兄弟姐妹、朋友们，要是你对外语有兴趣的话，我们马达加斯加专业培训中心向大家表示欢迎。Ladies and gentlemen, parents, mates, yet we still have a chance, and it appears once again that our presence, our contributions, more than that, our desire and will, by getting you on board alongside with us to a journey and adventure that will leave you with beautiful, meaningful assets that will be for sure highly effective for each one of us in the future. Our cheerful staff member, our unique teacher, Madagascar Professional Training has the will to take you to success. Our value, your happiness is our success. Thank you all and have a pleasant night. Eny ary mankasitraka ny MPTC ihany koa ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity ary.